Alleloia. De fifaliana lehibe ho an'andray raha vana malala no miana amintsika amin'ity androany ity a. De samy hotahin'Andriamanitra tolonay ny tsika tsirairay avy zay tratrantsika eto a amin'ity am'izao anio zao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay raha bananao a manokana tonga soa eto ianao a fandarana vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramoka izao a ny aki radio a ny aki média mpikamanaton'ny vavaka fiambenana indrindrindrindra ny groupe a zay maresy zay miaraka aminay isan'andro isan'andro a hitanareo mandray anjara reo a na mpitavavaka ho an'ny fanomboana na mpivavaka ho an'ny firenena na ny mitoroteny indrindrindrindra de miarabanareo tsirairay avy a tonga soa eto am'izao fotoana izao ndray fotoana zay eto atatabatra boribory eto ampiaraha amin'ny sakafo hariva ndray tsika androany a fakahita eto ndray tsika mpianakavy a satria tsika de ohatrany efa mpianakavy mifakahita eto isan'andro isan'andro de amin'ny fifaliana foana nahitana anareo a amin'ny fifaliana foana nanonona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a de matoky sy mino fa ampaheranao ndray fandarana sy ny fiarahana zay raha tsika eto amin'ity androany ity raha androany anao vao tonga eto de aza mieritreritra ianao vahiny ianao fa tonga de atao voatrany efa eto ianao a de miresaka ny olona de micommente ny olona de tonga ianao de aza miafahafa fa tonga soa ianao eto faly be zay mahita anareo tsirairay avy a iaraksika amin'ny adindray sasany eo a ivavaka ianohira iany toroteny iany famelabelarana ivavaka ao amin'ny firenena ianohira matoky a fa vita ny adindray sasany de mba ahery ihany koa ianao a tahaka ny olona rehetrarehetra ka de mankasitraka atsika tsirairay avy a androany a iaraka amin'ny anabavy Angela avy any Sinitsika izy nivavaka ho an'ny fanomboana de avy eo hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto anabavy Lala Selina izy hitondra tenin'Andriamanitra voalohany eto a de raha anabavy tsika Erika ndray a nitondra vavaka ho an'ny firenena za moa eto a amelabelatra miaraka aminareo eto ka de misaotra atsika rehetra andao atsika ivavaka ho an'ny fanomboana andao a mpandrotsika anabavitsika Angela avy any Chine izy a no ivavaka ho an'ny fanomboana tahiny tompo a raha anabavy a Angela anao ny fitenenana. Faly miarahaba antsika rehetra tahiny tompo pasteur iara ivavaka ary tsika anomboana amin'ny fotoana. Jesosy tomponay eo tonga eto indray zahay tafavory amin'izao andro anio izao. Misaotra noho ny tantananao ny tontolo andronay sy izay rehetra nataonay tamin'ity andro anio ity. Tompo malalo petraka feno ampilatananao hatrany ny fiainanay. Ianao ny nojiro fahazavana ny amin'izay rehetra atao ny ninona amin'izay fiainanay tompo dia anao ny mahalala izay mahasosy mahatsara anay rehetra. Fona aminao izahay raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Bebaka aminao izahay tompo ny amin'ny ratsy rehetra vitanay a dia mangataka famelana avy aminao fa ianao ilay Andriamanitra ray a mpamela heloka sy tsara indrindra. Mangataka aminao ary izahay amin'izao fotoana izao tompo tahiny connexionnay izay ifandraisanay amin'ny alalan'ity vavaka fiambenana ity. Tahio izahay tsirairay avy tompo mba azo hery sy tanjaka indray. Fanainao masina ny asa tanteraka ny anatinay tsirairay avy ihany Jesosy eo. Anomeanay an'izany fifatohana indray sy andraisanay lesona vaovao amin'ity fandaharana vavaka fiambenanay ity. Mankasitraka anao izahay raha eo ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Indrindra fa mifanarahanay an'izao fotoana izao mbola anananay fotoana andaminanao ny programanay tsirairay avy na dia samy lavitra ny toerana misy anay ary Jesosy eo lavitra ny firenena misy anay dia nampifandraisinao izahay amin'ny lalan'izao vavaka fiambenana en ligne izao ka dia raina ny ankalazaina hatrany ny anaranao tompo tianay eo. Fa Andriamanitra mahery tokoa ianao ary ao aminao ny misy ny hery rehetra. Ny mpanomponao izay tarika fandaharana anio koa Jesosy tsy ho adinonay izany tantano izy ireo ampiteneny ny vavany amin'ny lalan'izay hafatra tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Mankasitraka tompo ny amin'izany rehetra rehetra izany amen. Alleloia. Tahiny tompo isika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra isika tao anatin'izay vavaka nentiny anabavitsika Angela zay halleloia de mankasitraka azy tsika ary de ho tahin'Andriamanitra ny ianao any amin'ny toerana zay misy ianao any an-tany lavitra any de misaotra amin'ny fandraisana anjara. Maromaro moa nareo ny teo fa tsy vitako ny arabanareo satria efa marobe de marobe hitako teo fotsiny niditra voalohany teo raha nabavy aina niditra voalohany teo de le ty ambanimbany aty vo hitako aloha zay vo arabaiko anisy fotoana tsy hitako kely teo ranabavy Véronika zao nitako eto ranabavy Roly ranabavy Rodine Armando Lalao Tahiry Mario Marizô Antony Irina Erika Elisa Tsiala de tahiny tompotsika tsirairay avy de misaotra anareo hatrany
tonga miaraka aminay eto a alleloia miloha zavatra etra aloha de andaotsika aloha alohan'ny rotsika ten'andriamanitra sy mbola erabako anareo rehefa avy indray a andao atsika hanao hira anankiray a atolotra anareo ampitiavana be ty hiry ty a hirany mampionina andao hoe ty ampanomboantsika de andao tsika rehetrarehetra samy anao an'izany hoe anavao fanekena e hoe fanekena andao atsika ty hiry ty a de ao anatin'izay tsika iomakomana amin'ny andraisantsika ny ten'andriamanitra maka baiboly a maka toerana tsara zay mbola tsy voarabako a rahasoana tenaina rahasoa heriniana Natalia mama Valtina Bertsava alleloia rodina zao tiana tafita soa eto ianao a de miarabanao zay a ary zay rehetrarehetra eto amin'ny fikambanana andramoka izao a mianky radio a zay mivady a sy mpikambana rehetrarehetra de manonona teny fampinonana ao anareo ametsika teny fampinonana satria nodimandry androany ny dadany a de mampiry anao zay anina de ao anatin'ny fahorinao zany anao mbola tonga miaraka aminay eto a ka de mampionona mampitondra teny fampinonana ho an'ny fianakaviana manontolo raha napavitsaotina de ho lasan'izay aleny ny ratsy rehetra ary mba nisosiny tsara foana ny fanadiavatsika indray a de mampahery ny fianakaviana ary ny fanahy masina ane a hitondra teny fampinonana zay tsy tsakany mpameanay olombelona ampionona ny fianakaviana amen'ny banga de aza malahelo tsony a apetrakintsika amin'Andriamanitra tsy hoe aza malahelo tsony e fa Andriamanitra ne ampionona anareo anatin'izao fahoriana zao zakany mavesatra ny tanan'Andriamanitra ao anatin'izao a raona matevina amin'ny fianakaviana zao ka de aza misosika alahelo tsony tompo a de maherezatra any a isika rehetrarehetra tahiny tompo a Domona Kotsmanina Elisa Tsiala Olgaranoroso Nina Rodriguez Emelovli tahiny tompo isika tsirairay avy andao aloha tsika hanao antiry ty a ho voninahitra Andriamanitra de samy anavao fanekentsika ao anatin'izany hoe fanekeko androany tompo a de anaraka anao a ndao ary mino finaritsika Never can get no real life.
Halleloia. Zay ny fanekeny mampionina fa ianao tsy haiko hoe ahoana ny fanekenao. Za koa aloha mitovy aminazy. Halleloia. Dia avozy foana izany fanekeny izany fa fotoana izao tena hitazomantsika an'izany fanekeny izany a. Halleloia. Akaiky ny fiavian'ny tompontsika. Halleloia. Tsy miova ny tenintsika eto fa dia akaiky ny fiavian'ny tompontsika ary za mbola miteny anao foana fa misy zavatra mihetsiketsika any ambadimbadika any amin'izao tsika miteny izao a. Misy zavatra mihetsiketsika any ambadimbadika any amin'izao tsika miteny izao a. Fa dia izao, na inona mihetsika na inona tsy mihetsika dia izao a, ny anao a. Halleloia. Tehirizo madio sy mafana ny Andriamanitra ny fonao. Fontsika fa akaika ny mpampiakatra antsika. Halleloia. Andao tsika no tenin'Andriamanitra avy hatrany e. Androany moa andra nabavintsika Selina. Halleloia. Lala Selina no ataontsika no hitory-teny eto androany a. Ray ala Tahiry Mario, Sandola Nirina, Mama Valtina, Rasoary Malala, Bert Sava, Jaotina, fanarabaiko teo daholo a. Marijo, Lovely, Erika. Misy fotoana mantsy tsy tafiarabanareo tamin'ny voalohany satria mbola tsy hitako teo tany. Tojo Mikael, Itody Rahonoso, Marie Gilda, Ianitra Nirina, Ramananiary, Nirina Rodriguez efa any, Armand Lalao, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Virginie Andomalala, Andonirina Suzel, Lantonirina. Halleloia. Tonga soa daholo Elisa Tsiala sy ry karazany a. Tsika tsirairay avy a. Ho tahin'Andriamanitra ane a. Tsika tsirairay avy. Andao ary izay no ela fa andao ary tsika na Irakeron andao ary a hiano tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika dia maharita hatramin'ny farany ary a dia mazotoa daholo tsika rehetrarehetra. Amen. Dao ary. Tahiny tonga isika rehetra. Dia ampifaliana sy ampitiavana tokoa ry Ava-malala no hamakiko izao teny soratra masina izao. Ao amin'ny Luka 7:10, andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana nefa lozany izay nahatonga izany. Ary raha niakatra ho any amin'ny Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: ry Jesosy, Tompo, manondrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy izy taminy: mandehana misehoa amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Sady niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary Samarita iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitran'Andriamanitra afa-tsy olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy: mitsangana mandehana ny finoanao nefa navonjy anao. Tena nahatonga saina tokoa ry Ava-malala ny fisian'ny toe-javatra hitantsika teto. Satria folo lahy be izao izy ireo nefa ny iray ihany no mba nahatsapa ny voninahitran'Andriamanitra ka niverina. Ilaina ny fankasitrahana ny fahasoavana tonga aminao izay nomen'Andriamanitra anao. Andriamanitra dia lehibe tokoa ary mendrika ho hajaina mialohan'ny zava-drehetra. Ny fahasoavana rehetra izay mirotsaka amintsika nandra-pahatongatsika
nahatonga antsika teto an-tany ary nandra-pahatonga antsika amin'izao fotoana iarahantsika eto izao dia voninahitra avy amin'Andriamanitra avokoa nahatonga izany ka fahasoavana avy amin'izany rehetra izany ka mendrika ho ankasitrahana Andriamanitra hotopoina tsy atao ambanin-javatra amin'ny fiainana izy. Zava-dehibe tokoa ary ava-malala izany fankasitrahanan'Andriamanitra izany. Satria raha tsy hankasitraka azy isika dia tonga eo amin'io teny Soramandro io isika hoe tsy maintsy ho avy ny fahatafitonana nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Tonga eo amintsika ny loza sanatria raha tsy manao voalohan'ny zavatra amin'ny fiainantsika ny fankasitrahana izany Andriamanitra izany isika ary na ny mpiarabelona amintsika aza dia mitaky fanaovana izany fankasitrahana raha manao soa aminao ny olona na namanao na ny manodidina anao eny fa na dia biby aza jereo nge ohatra ireny saka na biby sy ny sisa biby fiompy sisa reny rehefa omenao sakafo izy reny dia midradradradra ary hitanao mihitsy hoe faly ny fony fa mankasitraka ny zavatra atao aminy ny sakafo omeny nometsika azy reny dia eto akory tsy mampitohy sanatria mampitovy antsika amin'ny biby atsika fa ohatra fotsiny ny nalaiko iny mba ahasarika ny saintsika tsy hanadino ny soa ataon'Andriamanitra amintsika. Ka zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny fankasitrahana ny soa rehetra ataon'Andriamanitra. Eny fa na dia sarotra aza ny lalana andalovanao dia ankasitrao ihany Andriamanitra satria iny zavatra iny matetika amiko aloha rehefa tonga ny fotoana sarotra ohatran'ireny dia eto latsaka ampovoany zany ny ratsy ny tsara dia hoy zaho hoe ninona zavatra mandalo fa zaho ato amin'ny koten'Andriamanitra foana mijoroako tsy makaiza na inona na ho faty aza ny aiko fa tsy maintsy any amin'Andriamanitra no iankofako, isaorako ary ankasitrahako. Ka ankehitriny amin'izao fotoan-tsarotra antsika izao ry havako dia mampatsiahy antsika aho fa aoka ankasitrahantsika Andriamanitra fa mbola nomeny aina isika ankehitriny mivelona, mbola omeny maso isika mijery ity fandarana ataontsika tony dia tsy zava-poana izany. Mbola omeny izay rehetra ahafahantsika miaina isika matoa mbola miaina eto an-tany. Ka tsy hitako ry havako ny tsy tokony anaovantsika voalohan-dalana amin'ny fiainana ny fankasitrahana an'Andriamanitra dia manentana anareo mba hankasitraka hankatoan'Andriamanitra hanao ny asany fa za izao koa zany dia manomboka hanao ny asan'Andriamanitra dia mba mitarika anareo namako, havako, zandriko ary izay manatrika ny fandarana eto andao hanompo an'Andriamanitra fa efa akaiky ny farany dia i Jesosy andrandrahantsika ho tonga eo amin'ny rahona lanitra no sisa antenaintsika. Mankasitraka ry hava-malala ny faharetanareo ny heno ny toriteny nataoko teto dia voninahitra lehibe tokoa no
omentsika an'Andriamanitra ary fiadanan'ny tompo no mbantsika rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra an'Andriamanitra tsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Mahafinaritra. Androany izy nitoro teny voalohany teto raha tsy diso aho. Zay efa fanindroany moa izay. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Mampahery izany teny izany ary mampianatra antsika. Mampianatra antsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana malala. Androany tsika resaka fankasitrahana. Resaka fankasitrahana tsika androany satria teto tokoa dia hoy ana vavy sy lehilahy hoe folo lahy be izao. Fa tena folo lahy be izao tokoa no nahita fahasoavana teto. Nefa ankiitsika ilay tenin'Andriamanitra hoe nanadiovan Jesosy ny boka folo lahy. Ny boka folo lahy, boka zany abokana zany ry havana malala. Dia raha ny tena marina tsy sitrana izany. Manonitra. Tsy aho efa nahita olona boka. Any anina moa lalana makany tsinanana iny, ina moa ny toerana misy ny boka amin'ny roty Manjakandriana iny fa tsy tadidiko lalana lalovana foana ilay izy. Raha misy mahatadidy an'izay dia mba teneno hoe misy toerana misy fitsaboana boka mihitsy amin'iny. Amin'ny rotin'ny Tamatavy izy. Raha mba misy mahatsiaro an'izay, misy toerana zao hitsaboana an'ireny. Tsy hitsaboana arak'izay ngina mba tsy hitatra. Amin'izao efa azo tsaboana izy. Fa tamin'izany ny olona boka dia izao tsisy atao aminazy fa avoaka eny an-tanàna, avoaka eny ivelan'ny tanàna izy. Izy mbola miaina ohatry ny olona ihany. Tsy tadidiko ilay tanàna. Misy tanàna fitsaboana boka izay. Manakavaly ranabavy, alleluia, ranabavy itody any manakavaly. Dia ny boka zany tamin'izany andro zany ny atao aminazy dia tsotra. Avoaka eny ivelan'ny tanàna. Dia mbola mahazo miaina ihany izy fa zareo samy boka ihany sisa satria ny samy boka efa tsy mifamindra intsony satria efa samy boka. Fa ny boka vao amin'ny fianakaviana misy olona iray boka dia ny atao amin'izany esorina farak'izay haingana izany satria misaotra anareo namaly ilay manakavaly fa tena manakavaly ilay izy. Dia misaotra ihany anabavy ihany. Ohatra zany ao amintsika eto, ohatra zany eto amintsika eto sanatriana izany. Dia misy olona firy zao amintsika eto izany, tsika mpijery rehetra zany ka misy anankiray amintsika sanatria abokana dia tonga dia esorina ohatran'ny tsy teo satria manjary mamindra ny hafa. Menatsiny ve ny olona raha nanao an'izany? Tsy ny menatsiny ihany ny olona satria aleo ny anankiray tonga dia avoaka ereto izay tsika rehetra miara-boka. Dia mila mianatra rehefa vita batisa ianao dia mila mianatra baiboly ianao resy lahatra amin'ny zavatra ijorono izao fandarana izao dia tsy ninona fa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra nampavianatra an'irina dia afaka miresaka aminay ianao midinidinika dia afaka miditra isan'ny mpitoroteny. Alleluia. Mila vita batisa ny rano araka ny natao tamin'i Jesosy, tsara fantatritsika izay. Alleluia. Dia ampifaliana ny raisana anareo. Dia navoaka ny olona, tonga dia navoaka ny olona. Dia raha ny olona rehetra mahaneritreritra ohatranao izany mahafinaritra. Alleluia. Sady mahafinaritra misaotra anareo fa ampaherezo mihitsy ny anabavy Selina, ampaherezitsika foana ny ankizy eto fa mitombo ny ankizy tena mitrandraka ny ankizy tena manao ezaka ny ankizy manao an'ireny toroteny ireny dia hisaorantsika an'Andriamanitra izany. Misy boka zany eo amin'ny fianakaviana na tianao sala amin'inona na lahatoka ny fianakaviana na inona zavady dia ny atao aminazy dia tonga dia avoaka. Tsisy fitsaboana azo atao fa avoaka. Miala eo amin'ny fianakaviana tonga dia ny ivelan'ny tanàna. Na misy mpivady zany ka boka ilay iray lasa avoaka. Dia manana ny fiainany ihany izy. Fa fiainany amin'ny mahaboka azy ary tsy manana anjara hifangaroaro amin'ny olona. Ny olona boka dia tratran'ny sazy taloha. Raha ohatra ny hoe boka ka tsy miteny amin'ny olona ny hoe boka. Nefa ianao mifampikasoka tamin'olona dia tratran'ny sazy mienjana ianao satria ianao zany nitondra abokana teo amin'ny olona teo. Nitondra aretina tamin'ny olona. Dia soa ihany, alleluia.
misy soiany mahafinaritra be eto satria iny fa nandalo Jesosy, iny Jesosy fa tonga niakatra ho any Jerosalema Jesosy de namaky any Samaria sy Galily. Ary niditra teo mivoatra anankiray izy de nisy boka folo lahy mifanena taminy izay nijanona teny alavitra teny. Ny boka de efa zatra mijanona eny alavitra eny. Ny boka zany a ohatra zao ifanenitsika azavaiko foana zay de ny boka mba tsy hatratrana sazy anazy de tsy maintsy mampalala amin'ny olona hoe boky izy de miteny mafy be izy ave ohatra ifanena amin'ny olona zany. Ohatra zany hoe izay zao de zao de tsy maintsy miteny amin'ny olona boky zay tandremo zay le izy de aveo am'izay hoe tonga de mikisaka ny olona karaha miteny an'izay izy de tsy diso ohatra zany le olona mihitsy lefa mampafantatra hoe boky reo de ifanena amin'io de anjarany zay fa tsy maintsy de ohatra zany hoe am'izao aretintsika zao de am'izao aretiny eto amin'ny andro zao de zao zany ianao efa cas positif de anao tsy maintsy miteny olona cas positif covid de ny olona to de tsy manatona anao de afaka anao fa ohatra de any amin'ny olona anao vao mihevonhevona eny de tratran'ny lamande be mihitsy ianao. Zay zany le izy ka reto boky reto efa zatra nijanona eny alavitra eny. Ampalelo ny fiainanareo izy tsy maintsy eny alavitra eny miresaka amin'ny olona manao anareo manao any abokanareo any mbola mamelo mihitsy izy atoko zay fa de mampamangy amindry tsy manana alalany ifandray amin'olo de mijanona eny alavitra eny foana. Mampiarika ny olona mijanona eny alavitra eny foana de tsy misy anjaranao zany ntsony eo an-tanàna kina fa tsy tsikireto ngeravana efa niala ny tanàna tao ao anatin'ny olona tsika io de miala ny tanàna io tsika miala ny fiarahamonina rehefa nisy olana taloha de io elakelan-trano hitako taoly am'izay tsy de samy seho masoandro zany ohatrany tsy de manana miafinafina eny ianao mandeha misy fivoriam-pianakaviana fa tsy de mandeha tsony ianao satria ka boky ianao boka ny olana boka ny trosa boky ny aretina boka ny tsy fantatra tsony. Halleluja. Reo olona reo nanaterana sakafo ary de atsipy avy lavitra fotsiny sakafo atao anaty zany de atsipy avy lavitra fotsiny sakafo de zay voaraisiny na sakafo hoanina azy. Reo zany ny olona atao hoe tsisy avenir ntsony tsisy ho avy ninino zany ntsony ny olona boka fa soa ihany. Halleluja. Tsika zany tonga eo amin'ny soa ihany io daholo na zana ianao tsika rehetrarehetra ity tokantranoko ity soa ihany ity fiainako ity ny fiainan'io vadiko io ny fiainan'ireo ankonako reo soa ihany tonga teo amin'ny soa ihany fanfanena tamin'i Jesosy soa ihany fanandre tenin'Andriamanitra de ohatrana de ohatranao soa ihany fanaheny tenin'Andriamanitra soa ihany fanfanena tamin'i Jesosy. Samy manana ny toerana ny fanenany tamin'i Jesosy ny olona rehetrarehetra taona ny fanena tamin'i Jesosy rehefa very hevitra tsy nahita ny ninona nandritra ny alina ny asa alina tsy nahazo natrondro ray ary za taloha sady mianatra taloha manao taxi amin'ny alina ny tobiliko anovako lanterne de anovako taxi amin'ny alina de mianatra ny atoandro de manao taxi amin'ny alina hatramin'ny ray maraina ampanao taxi amin'ny alina taloha sady za miasa rery taloha rehefa manao taxi fa tsy mitondra namana efa saika nitafian'ny olona efa saika maty ny olona tamin'izany efa saika angalarin'ny olona tomobila tsika mivonon'ny olona no taxi amin'ny alina amin'ny atoandro mandeha mianatra zay zay fa hitako zany miasa alina tontolon'ny alina tsy nahazo olona na ray kivy mihitsy ianao mody lasansynao lany ho an'ny olona manao taxi mantsy io lasansy tena ohatrin'ny volamena io mandrotsaka 25 000 ianao de rehefa lany io tena kivy mihitsy ianao 25 000 tsy napiditra na 25 000 na mbo hoe miverina ary itikodiny eny ianao eny hoe olona mihevina taitra ianao olona handeha taxi fa tsy nisy ho andeka nareo nyhevina ozy ny olona azafady ary taon'ny olona nyfanena tamin'i Jesosy i Petera tsy nahazo ninina ny alina iny
fanena tamin'i jesosy izy ny maraina. Misy olona tao tsy nahatraka 12 taona, misy olona tsy mitraka mihitsy eo amin'ny fiainana 70 taona fa fanena amin'i jesosy. Halleloia. Soiany io zany mahafinaritra io soiany io a. Halleloia. Ianao mba tsarofo zany ry havana malala, mba tsarofo zany ianao hoe ndry soiany efa mifanena taminao jesosy. Misy olona tao tanatin'ny aretina mafy, misy olona tao tanatina fahamoizam-po tanteraka, misy olona tao efa mbavahoana ny fahafatesana, misy olona efa maty mihitsy efa maty mihitsy fa mbola mifanena amin'i jesosy ny fianakaviany mbola nitsangana. Alleloia. Alleloia. Misy olona efa tena ambavahoana ho faty tsy maty ianao fa ho velona ianao ka, satria maninona mifanena amin'ilay mpanangana, ilay mpanasitrana. Ary rehefa mifanena amin'i jesosy izao ry havana malala, jesosy tamin'ny tony rehefa nanao ny asany jesosy dia izao ny tanàna rehetrarehetra tsy niverena ny indroana intelo, fa misy tanàna indray mandeha ny lalovana, misy tanàna raha tsy nentina andray azy tsy ny lalovany tsy no mandrakizay. Fa rehefa mifanena amin'i jesosy ianao, Soameva zao mifanena tamin'i jesosy, Marizao zao mifanena tamin'i jesosy. Alleloia. Alleloia. I Armande zao mifanena tamin'i jesosy, Andony Irina, i Dody Raolosoa, ndry Armande. Alleloia. Fa mifanena soiany ny tanàna nisy an'ireto vokareto ry havana malala, fa tafiditra ato anatin'ny planinina ny jesosy tamin'io andro hoe za amakivaky eto amin'ity vohatra ity. Alleloia. Taiza ry havana ny nalehan'ireo raha ny lalovan'i jesosy avy aty ambadika izany tanàna zany. Misoran'Andriamanitra ianao fa namakivaky ny vohatra misy anao sy ny olanao sy ny problemanao, Jesosy Kristy tompony sabata. Alleloia. Soiany. Amen. Ozy erika. Emelo avili. Rodine. Alleloia. Yanitra ny iriny. Finaritra mihitsy zany teny zany. Alleloia. Ary raha niditra teo amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folona. Ireo zany le efa gropona boka. Misy gropona boka. Raha tamin'izany zany dia efa inona aby ny anarana groupe fantatrao? Boka gasy eto Frantsa ohatra na hoe boka maneran-tany. Asa somomba amin'ny boka, gropona boka. Boka occasion na boka mora vidy, tsy fantatro izay serasera amin'ny boka na tsy fantatro. Boka tsy mba resy ka le anarana groupe rehetrarehetra hitanao reny. Boka gasy maneran-tany ohatra. Gropona boka izay miditra dia antaniana mihitsy aloha. Asika kely nge sarinao boka azafady fa raha janonao tsy tafiditra asena mihitsy ny sary io boka dia tafiditra ao amin'ilay groupe. Sao dia tsy boka akory. Boka eto Allemagne ohatra. Ohatra hoe boka eto Allemagne zany ohatra dia boka eto Frantsa na ohatra izany. Gropona boka zay. Dia nisy boka folona. Ireo zany efa ireo natao hiaraka dia ireo. Na tiana mpankatia tsy mpankatia tsy maintsy miaraka fa samy boka. Misy fotoana kely ireo olona samy entina-bavaka fa samy olona entina-bavaka fa ireo olona tsy mifankahazo koa fa tsy maintsy samy entina-bavaka. Misy olona tsy tena mieritreritra mihitsy hoe za ambony ry ambany nefa dia ao miara entina-bavaka samy bokako. Io misy tsiny hoe za avaiza, za andrinan'iza na za iza ohatra zany, tsisy miara entina-bavaka. Zany keo amin'i Jesosy. Halleloia. Reny potehantsika mihitsy reny rehefa eto amin'ny fandarana eto tsika. Eto tsisy andrina sy andevo sy ova sy tsy fantatro izany eto fa eto tonga tao amin'i Jesosy. Boky ianao aloha dia boka. Mbola misy mikite groupe aby amin'izany dia mamonona gropona boka hafa izy. Raha boka eto Frantsa dia anaovany boka tsy kivy amin'ny fiainana ohatra dia ao ihany izy. Misy boka mo ohatra izany. Zany mihitsy. Dia boka mahery fo, boka tsy kivy ohatra izany. Alleloia. Dia ireo miaraka teo. Na tiana na tsy tiana, ireo isy folona.
vanina moa zany le fomba fitena boka niaraka ihany ka inona ve vao ifanary fa de niaraka teo de iny am'izay a nandalo Jesosy halleloia io le fanantena io le zavatra io le zavatra ngezabe io ary io mandalo eto ny olona io fotoana anankiray io ry havana malala tsy misy olona eto amin'ity tany ity tsy misy hoa tsy misy bokan' Jesosy boka mino tsy misy zany ny eto amin'ity tany ity akoatra le olona any amin'ireny tena mbola tsisy ninona filazantsara mbola tsy mahafantatra Andriamanitra tsy mahafantatra an' Jesosy zany mihitsy akoatran'ireny nefa ny de ny tenin'Andriamanitra de milaza fa hotoriana manerina n'ity zao tontolo zao ty ny tenin'Andriamanitra vao tonga ny farany a ka efa mahare daholo zany ny olona za mihitsy efa mahare an'izany daholo mahafantatra an' Jesosy zany daholo ny olona fa ny ankabeazan'ny olona amin'ny fiainantsika andavanandro ny fiainan'ny zanak'olombelona tsy possible zany olona tsy maharay antson'Andriamanitra zany fa mandalo eo amin'ny fotoana io daholo tsika rehetrarehetra misy an'io fotoana ifanenana io daholo sika rehetrarehetra alleloia misy an'io fotoana io na iray mandeha amin'ny fiainana mary antson'Andriamanitra ny olona fa asakasak'izay mahay manara loatra sy izay miteny hoe mbola mandalo eo ty ny rapitipetibeka ny olona loatra zany Jesosy ngerano misy fotoana mandalo eo fa misy olona misalo atory fa mandalo ihany rehefa miveriny azafady makivaky eo ny lalan'i Jesosy ale fa ny retour izy tsy eo ntsony ny lalany tsy ianao manao ny lalana lalovany manolotra ny lalana lalovana izy ihany tsy izy kory ary fa ny ray izy ao an-danitra alleloia de lasa fa ny fanena tamin'i Jesosy fa zao mbola nijanona tery lavitra ty satria Jesosy natsainitry zareo be etretinao ry havana hoe olon-tsotra ary na olon-tsotra mpatsaka rano eo an-tanàna na mpanasa lamba eo an-tanàna ary fa tsy boka de mibedy andreo raha vao manantoka an'io tsisy tsona hoe ianao patron anay na ianao fa ianao boka de boka ary misy fotoana ianao mila manaiky hoe boka zany problèman'io misy olona fotoana tsy mety manaiky hoe boka mihitsy tsy mety manaiky hoe boka ianao fa nahita olona mpanan-karena be taloha de efa tsy manan-karena ntsony ohatra tena de ianao ampahery azy ary mbola resahany arena de tenenina izy rehefa ohatrany hoe mangina aloha ianao fa boka aloha zao Jesosy am'izay aloha zao halleloia misy fotoana zay anao alim-bavaka tany aman'olo loatra zany andeha ho entina am-bavaka anao alim-bavaka hitondra bavaka andreo lany fotoana lany ino izy ianao tsy mba lany tam-bavaka fa lany ampisehoany fotsiny retiny arenako taloha angejerisika le vidéo niasa le zany le vidéo le io tobila navokako taloha tena lasiny de ty kosa tobila ty hitany monsieur tam'zany ty zao tomobile le taloha ty sariny efa nanona zao angesa taloha de ty zao anna le ajanony reny resaky reny zao boka aloha zao miainga eo amin'ny boky tsika miainga eo amin'io aza menatra koa miainga eo amin'io rehefa tonga eo amin'io zany ry havana malala raha nomboka tratrany abokana boka ny fiainana fa tam'izany etretinao tobiliko tena teneko anao foana tobilo tam'izany tobila afakely foana tam'izany za taloha mavatra tobila le tobila tsy de misy mpanandrety tam'izany fa boka am'izay avy eo tsisy tsona volisa coccinelle kely zay zany tomobile de menatra de midrana tobila ny sodako tam'izany midrana tobila ny sodako rehefa mandeha zao rehefa tsy manaiky ho boka tsy menatsiny ihany fiainanao hoe apotra ny olona fa zao nefa misy fotoana ianao tsy afaka miana fa tsy maintsy miseho mahaboka anao fa zao akiboka ozy mpampiona fa zao raha boka ianao mijanona boka menatra ianao fa raha boka lalovan'i Jesosy ianao mitrakay ianao halleloia ozy ny irenao ty boka zao tenenina boka attention efa mifanena tamin'i Jesosy io halleloia tabataba am'izay ry zareo hoay iny Jesosy de nisy ny teny hoay Jesosy ingera lahy tena mahay mananiny io boky ingera lahy tena io Jesosy ingera lahy tena mahay manasitrany mpamindra fo ange io halleloia de ny antso ry zareo ny antso mafy
janona tena lavitra hoe de niantso mafy nanao hoe ry jesosy tompo mamindrafo aminay alleloia boka firehatra courage daholo tsika ranabavy enseigne linda satria ranabavy boka firehatra mampime koa zany de niantso famindra-po alleloia fantatry jesosy ke re olona reo e ary reo nandalovan'ny teo amin'ny toerana io reto olo reto mieritretsika mieritreritra ianao io mieritreritra kisendrasendra ny atongavana hoe tsia alohan'ny atory anao ty mifandarana hitanao raha hito frantsa zany za mino a tsy haiko nareo mbola mety mahita hafa zako moa tsy de mahita be deabe fa za mino a fa raha live eto frantsa eto eropa mety ty atsika ty anisan'ny faraparana resaka fivavaha za aloha mieritreritra n'zany zany hoe vity ty de matory sisy anao mety tsy mahita live-n'olona ntsony ianao aloha mety tsy kisendrasendra ny atongavanao eto tsy hoe mety fa za tena mino fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto jesosy raha tonga nandalo tamin'io tanàna io taditio a jerosalema ny tanjona fa namaky tao samaria sy tao galile jesosy fa re olo reo sady tsy tao samaria tsy tao galile fa tao mivohatra anankiray eo anelalelandreo programan'andriamanitra ny andalo eo programan'andriamanitra ianao tonga miaraka aminay eto alleloia ianao mieritreritra kisendra mba hitako kisendrasendra tsy kisendrasendra fa raha hitananao ny klika iny araka ianao narabaiko iny armande lalao tam'izany tsy kisendrasendra alleloia reto boky reto nieritreritra hoe arareo ty mba nandalo fa ny tena marina ireo mihitsy ny nandalovan'i jesosy reo ozy andriamanitra izao a misy ondry hafa ry a de ary misy ondroboka dana makany am'le ondroboka alleloia aizany ozy jesosy ary navavy sandra lala iny tahiny jesosy rasoerina lala natalia zay any mbola tsy vorabako teo tianareo kotoarazako koa mbola tsy vorabako teo ansainy linda fa narabaiko teo alleloia de laza tonga avany mamindrafo amiko e mamindrafo aminay de nanatona jesosy mazava ny programan' jesosy ny anatona an'ireo alleloia reo ny janona lavitra reo ny hafahafa fa jesosy reo mihitsy ny atongavany eo ka ianao io mihitsy nge ny tongavan'i jesosy tsy kisendrasendra io programa matipaika ho any am'le vohatra anankiray ozy mpiatragatsy ho any jerosalema ho any any tsika fa za mandalo eo amin'ny vohatra anankiray misy milanao am'le vohatra anankiray alleloia alleloia sotra ny anabavy melovely sady fanasany io alleloia zao ny tenin' jesosy zao a nisy rezadresaka kely teo jesosy eo ry jesosy tompo mamindrafo aminay de tsy maintsy nyresadresaka kely teo fa moa tsy voalazo io daholo fa ahoana reo reto zay nke jesosy tena boka jerenke de nyandromatsy rehefa boka de misarona lamba de finosina lamba daholo ny ambokany iny fa tsy atao mideladela be finosina lamba de misarosarona lamba be de apotra kely ke jesosy zake jesosy mahazo boka nke za jesosy zany fa efa afiriny ianao tena efa ela jesosy efa efapolo taona jesosy mibokatra za jesosy telo taona za efabolana jesosy de neny teo jesosy izy ny olona hoe samy namoaka ny alaherony sy ny samy ny tantarany nahazo azy teo taony ny tara za nge jesosy tena ariny olona ty ao tanànao nge jesosy tena tsy mahazo miditra otsony samy nitaraina teo ny olona samy nitaraina teo ny olona ka jesosy natao hitaraina ny impiry andalo eo ary jesosy asakasako tsy mitaraina da mivavahainao rehefa aveo mandoly de mitaraina amin'andriamanitra fa azonao atao mihitsy mitaraina am' jesosy amy rehetrarehetra alleloia de meroblina tia narakoto arzaka mbola tsy narabaiko teo elisa tsy aly tahiny tombo efa narabaiko alleloia roblin loata hoe roblin fa tsy roblin alleloia de taminy namoaka ny taompony teo de ina ny ataonay jesosy zany jesosy de ohatr' zao foana mandrakizay jaly a jesosy vonjeo moa za jesosy tena vonjeo a jesosy sy trano ay diovy a efa empika anao fa nanadio boky
efa eko ianao fa nanasitrana nanasitrana jamby nampaheritra ny jamby efa hitako ngianao jesosy fa nampitsangana ny maty mihitsy sahamo jesosy mba diovy ahy ka re olo reo tsy possible voadio zany ntsony reo manonitra ny abokany memondry ny tanana teo analakely taloha izy efa mahatsiravina anahako tsy tiako mijery zareo tam'izany misy an'iren'lay olona boka de mangataka reny de efa ratsy tarebe tsy te atsiaro an'ireny ntsony satria raha mba natadidy andreny teo analakely tam'izay mbola kely de ohatra reo mangataka boka ohatrany natao hoe boka tena ozy jesosy hoe betina nytany za zany tena mba hainao ve jesosy mba ataovy sitrana jesosy mba sitrano hoy jesosy raha mba fantatrao fa enao mihitsy nge natongavako eto enao mihitsy nge natongavako eto enao io mihitsy natongavan'i jesosy eo amin'ny toerana misy anao mihitsy ny antefan'ny antson'Andriamanitra andro de zao ny tenin' jesosy zao ary teo sitranareo eny jesosy za teo sitrana jesosy nisy taony nananteny nisy tam'ireo nananteny to de sitranona teony eo fa jesosy koa ravana manana ny fomba fiasany andray teko ampahirizana anao voalohany ny anjaranao de zao ny mangataka de ny mino de ny miandry le valim-bavaka io teneniko fa tsy anjaranao ny mijery ny fomba amalina vavakanao tsy anjaranao no manontany hoe roviny fa ny anjaranao de mivavaka de mino de miandry aza dino ny misaotra na mbola tsy nahazo azy ka jesosy anasitrana fa nisy boka reny sitranon' jesosy teo eo zay mihitsy mena be masony de teo amin'ny arkady ay reny tadidiko reny mitondra kapoaka mangataka reo de tena de misarona lamba za tena mahatahotra ny jery an'ireny mahatahotra de tsy nisitranon' jesosy teo reny hoe pary zareo fa nahoana ary hoy jesosy hoe mandehana misy ehoa ampisorona zay fotsiny teboka mihitsy ary teo mandehana misy ehoa ampisorona halleloia de ohatry mifampijery ny boka ahoana zany ry zalava nga tsy nisitramontsika zay zany o andao isy eo ampisorona jesosy nge ravana de niteny rehefa novan'ny rano lasa divay de niteny fotsy jesosy feno rano ny siny naika ny salasala ny olona vorano ahoana divay ny ilainy sofa teo mariny teny asitaovy zay asiany ataonareo ozy mari de tato am'reto boky reto mety nisy ady hevitra atao fa tsy maintsy nisy anankiray teny andao rahalahy atao zay asiany atao fa matoy izy miteny de mahasoa atsika zay halleloia ary io zavatra io tsy takatry ny olona betsaka ny olona mbola tsy mahatakatra an'io betsaka ny olona mieritreritra ny valim-bavaka tokony ho anazy hoe zao ny tokony anaovana io ohatrany hoe te hiteny am' jesosy zao ny anaovana an'io zao jesosy anaovana anahy zao no asorana ny trosako zao marary an'zao jesosy fa zao ny tokony anasotrananao anahy ohatr'zao anjaranao miandro fotsiny ianao nge fanaka fampiseho voninahitra tsy ianao ny ampiseho voninahitra fa Andriamanitra ny ampiseho ny voninahiny aminao halleloia fa ny anjaranao de ny manaiky zay asiany atao halleloia de lasa ole anankiray hoe mety nisy anankiray tam'ireo tena andao mety nisy any ny adehatra fa jesosy de tsy mba mety hoe sitranona zao zay pasitrano fa za de mampifilafila jesosy tsy fa manina ary zay ny ataonao za fa ino ary mahafanahy am'le boka tary le boka tary nge tonga de nidiovinao ka jesosy mahafantatra atsika rehetrarehetra ny fanasitranana atsika reo tsy mitovy misy amitsika reo herinandro de mahazo valim-bavaka misy amitsika reo ray volana misy amitsika reo telo volana ny azo telo volana angarangidina vo mivaliny bavaka tam'izany lalovako daolo na alim-bavaka na fifatikanina na iny tsetsatsiaritra ndresaky zay tao amy groupe maly atoato tsika amerina n'lay fifatikanina ngeza pe nataotsika tamy 2018 tsy haiko zay niaraka taminay tam'zany tsetsatsiaritra aloha ty mialohan'ny iverenantsika am'le ten'Andriamanitra teo
fa tamin'ny 2018 tsika de nanao fivadikanana 3 andro misesy niaraka teto foana tsika maraina parivany andro 3 andro misesy zoma sabotsy lahady ary raha tadidinareo ny vavaka fembenana ny alahady alin'iny fotsiny ny aliady alina fotsiny tsy ny herinandro n'iny de raha tadidinareo tam'izany de nanao fijorona vavolombelona tsy nisy ohatr' zany teto le nisy olona lay niandry zavatra angezabe avy tany amin'ny banky ny fivadikanana nomboka zoma izy niditra fivadikanana ny zoma mihitsy gaga zay rehefa manomboka ny appelina izy mbola tsy teo aina tonga anazy tsy teo ny fivadikanana hanomboka izy efa natson'ny banky sady mivoaka le volanareo alleloia nisy olona nitain'Andriamanitra tena amina million be de be tadiditsika angambany ka io ho averintsika io ho tenenainareo tany ny daty fa amerina fivadikanana 3 andro misesy indray tsika menantsika ihany ny fotoana rehefa mety tsy ampty volana ty fa mety amin'ny volana manaraka io nefa raha sanatria tonga melo ny confinement reconfinement eto France de averintsika melo io fampirakitsika amin'Andriamanitra eto de miomana daholo zany tsika fa hiteny daty amin'olo de 3 andro zoma sabotsy lahady tsika to de eo ary de ho hitanareo ndray tsika koe tsy manao zavatra hoe monotone zany refa hoe ataotao foana fotsiny zany fa tsika misy tanjona mazava am'zany ao ataotsika zany de ho hitanareo homany sady ny programmenao fa ho 3 andro ary tsy atsiarinao renao satria maraina parivony andro tsika hiaraka eto foana mandrisy ny 3 andro ary tsika zao efa manana zoom efa mitombo ny fitaovana ampelantanantsika de ho hitanao afinaritra be zany ny zoom atsika mazaka olona zato halleloia na zato ary tsika ny eo mety zany fa iverina am'le tory teny teo ny fanasitranana atsika samy hafa misy ny tsitranana mety herinandro eo zao misy olona ao amin'ny groupe ao antanio andrenabavy mevreny fa nentina mavaka izy ny atoandro ny alin'iny alina be izy ny antso anay valy le vavaka mandraky ty androandry halleloia misy aminareo mbola miandryandry kely azakivy fa nenay zao 3 volana angarangidina ohatry ny arakaraky ny nivavana tam'izany vo meo ohatry ny mbola nandalo ady mafy fa 3 volana fa nisokatra io lanitra io ary mandraky ty ny androany tsy nijanona nidy tsy nidy teo amin'ny fiainana etsony io lanitra io ka eto fanasitranana vaovao no meny Jesosy fa tsy nitovy tam'le tary eo de fiu to de izy nadio fa eto ianareo zay taizanaretina mitolona olana angezabe niny tena zany tena mitenareo amboariny programnareo ndo ifady anina 3 andro tsika amin'io fa ho hitandreo zay aloha de mendrandra zavatra angezabe zay amin'io nareo mpitory teny rehetra mavita ny tena tonga de niositrareo amborinan'zany tonga de hitombo halleloia tena hitondra fifoazam-panatsika be mihoatra no izao ndray tsika aorinan'zany fa sametytsika mbavaka tsy fantatra sa mba misy afaka minoatra iza niaraka taminay mbola anatin'ny tory teny androanako moa zany boka firy latsika tam'zany saiko iza mbola tafajanony eto am'izao halleloia iza mbola tafajanony eto nanatrika an'zany fivadikanana 3 andro zany tam'zany tamy 2018 zany akoatran'le nataotsika ry anabaviaina ianale taty an-tranonay voalohany akoatran'iny nisy samo iny le izy tsy tadidiko tsy mampinina mety iny ngambany le tonga taty an-trano ry aina atao rinan'izay ny sabotsy sy ny lahady mety zay ngambany na afako fa nanao 3 andro tsika efa indronao 3 andro mantsy tsika halleloia de lasa izy mandehana miseho ampisorona ndana miseho ampisorona izy ampisorona misorona mpivavaka aiza misy misorona ao amin'ny tempoly iny any atao any hivavaka voalohany indrindra raha olona tsy maneritreritra ho any amin'ny tempoly zany olona tsy maneritreritra ho any amin'ny mpisorona zany raha olona tsy mieritreritra ny resaka fivavahana zany de aza mandeha aloha de aloha boka satria teto miala eo am' Jesosy ianao mandeha makany amin'ny mpisorona miala eo am' Jesosy ianao makao amin'inona ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ihany dana makany amin'ny mpisorona raha ho any amin'ny mpisorona ianao inona ny fimanana tokony ataonao mazava ho azy to de efa manomana hitanao le tsika rehefa manomana fotoam-bavaka de manomana foamam-pana
andeha ho any amin'ny tempolo ho any amin'ny mpisorony zany ianao tsika azo antoka tsika daladala mihitsy ianao ny andalina fa manomana foamam-panahy ianao raha manao demande d'ami aminahy ianao de zao ny tsara fantatrao zao ny tsara fantatrao ny tsara fantatrao de zao be de be nareo manao demande d'ami aminahy de ronareo tsara zavatra teneniko ty be de be nareo manao demande d'ami anahy voalandrina aloha zay tsisy sary rehetra hoe sarina saka kely alika kely voninkazo kely tanàna kely de to de supprimeko efa miteny foana hoe andefaso MP za de any amin'ny MP tsika miresaka hoe za mba te hiresaka aminao mba de alefaso ny sary vao misy sary ianao na sarina alika kely am'izay tsy maninona fa raha iny le sarina saka kely iny ataonao za tsy afaka minamana amina saka kely de tsisy valiny demande d'ami akova tamin'ny herinandro ny supprimer efa ho zato ngamba demande d'ami tsisy sary de tsy afaka manaiky olona teo amiako nefa tsy miseho sary aray zay faharoa manaraka an'izany tiako misy karazan'olona tsikeko ami mihitsy misy olona manao demande d'ami maillot de bain vehivavy de manao maillot de bain tsy compte fake fa tena sara iny maillot de bain tena 2 pièces iny mihitsy de manao demande d'ami aminahy de tsikeko koa satria zao iny aloha nitiavanao iny aloha nanaovanao ami anahy amin'ny maha hoe inona anahako raha ohatra za taloha eny ambony fiara tsara tare manao solomaso mitsakotsaky silicon de anaovanao demande d'ami am'ireny de mifandrainy no antsika angambany fa za hitanao fa tory-teny isan'andro tsisy ninona fa tsy fivavahana ny hitanao ato nefa ny sarinao inona anaovanao demande d'ami tamiko inona zany le zavatra resahantsika isanao momba le maillot de bain sa momba ny baiboly za aloha tsy resaka aminao momba le maillot de bain fa ianao zany mila misadapte ataovy mba mampateo amira nabavy za ve de anao ami anao amin'iny de jery fitanjahanao isan'andro tsy mety amiko de tsy ekeko ihany koa o zany hoe manavakavaka tsy haiko aloha zay mba zery zay avana rehefa taloha zany de vavaka ny asorona daholo rehetrarehetra ataloha rehefa manao kavina anakiroa za taloha de rehefa mba hitrany am-piangonana esorina aloha ny kavina fa mivoaka aveo maditra ihany apetaka ihany fa na de zay fotsiny azy efa fanajanao an'le toerana andehananao mba afatra aminareo zany zay za zany de fa sanany sary mananonanina be nefa tsy mety to tsy ekeko reny satria tsy reny zavatra resahantsika iresaka fivavahana ianao hoentina mbavaka ianao iny aloha atao voalo to de mivava voalohany aloha to de atao vita fa olona von'ny vavaka koa fa zay tsy mitondra mbavaka olona tsy von'ny vavaka tsara fantatritsika koa zany halleloia de ny Jesosy teto de mandehana miseho ampisorona mazava ho azo fa manana tempo anao iseho ampisorona zany anao manana eritreritra anao hivavaka halleloia halleloia asa nandeha fa teny andalana teny misy zavatra mitranga Jesosy tsy niteny hoe mandehana eny ampisorona fa ho sitrany eny am-pandehanana nareo tsy niteny an'izany Jesosy tsy niteny nininona Jesosy tsy niteny tam'le divay rano lasa divay hoe asio rano ny siny fa hitanareo fa eo to de vadika divay goteo kely ange andramo kely ange finoana lasa zareo nandeha nakato fakatoavana raha fivavaha vavaka tsy miaraka amin'ny fakatoavana tsisy ninona ao ambadika zany halleloia sano a Jesosy adiovy azo diovina ianao halleloia azo diovina ianao fa makato ndano maka any ampisorona de makato an'izay no andeha ho any ampisorona andeha tena andalana teny zareo ny zavatra niseho halleloia ny zavatra niseho de zao nanomboka any anadio zareo ka izy iny mantsy araka anteko tamin'ireo misy finosina lambo hoe finosina bande izy ireny ohatry ny tsapany ohatry ny zavatra miova de mitsokolovina kely ao anatin'le bande zany hoay de vahanatsika kely hoay lasa madio hoay kisehana kely sao de manao fiara hoay may madio tsika ry zalahy may madio tsika ralahy nandeha tsikelikely ianao iny nge ravana efa misy fitrana tsikelikely ianao io iza ny teny anao fa meratsy ny fiainanao hatramin'ny nananao fifandraisana tamin'Andriamanitra zay mety mbola tsy madio tanteraka ianao fa ianao eo am-pandehanana io jereo ny fiainanao fa menomboka me tsara ny fiainanao
na de ny toromaso raha manomboka manana toromaso ianao, manomboka mahangom-boly ianao, manomboka misy fahasalamana iainanao, manomboka misy zavatra ny ainanao taloha tebotebo sy tahotra tadidiko le anabavy tsy mety manana fitsara am'izay zany vehivavy zany revana rehefa ohatrany izy alohan'ny atory tena vili maneny kely fotsiny ary de tonga de milijanona ny fony zay le aretiny misy olona ingerevana mijaly de ny ao an-tranony rehefa izy ny atory de tsisy mahazo meny na fehana kahe any ankizy mianatra ary ohatr'izany to de tsy tatiny de matahotra de nasana matory mihitsy izy fo etsika moramora any ao an-trano fa manomboka mahita tory ianao efa izy anke zany madio any am-pandehanana alleloia ay ohatra zany anabavy linda zay rehefa zay na feona ohatra hoe matory izy de misy feona sotro tena anatin'ny fony any tonga de misy tahotra misy tebotebo to de ohatra zany fa rehefa nomboka ny vavaka ny olana angeza be zay hitany mbola tsy miva fa nomboka natory izy aloha alleloia ianao manomboka manam-piadana isan'andro anao hivoaka ny trano de matahotra mitebotebo ny amin'ilay zavatra hiatrehanao manomboka misy fiadanana ianao manomboka me madio tsy kelikely ange ianao manomboka me madio tsy kelikely ianao aza hodinao tsity zany fa manomboka tsy kelikely atolory an' jesosy sy ny fiainanao manontolo de ho hitanao zany tsy mipaniky zany ntsony ianao raha nabavy malala alleloia nadio teny am-pandehanana ry zareo sitrana nadio alleloia narina ijerena amin'iny lalana nalehan zareo iny feno an'ireny le bondebonde reny latsaka amin'ny tany fa nisy inona teto nisy boka landalo teo alleloia fa maninona ny arinona ny famonosana an'le fery satria tsisy fery tsony alleloia eny amin'iny diatsika iny ry havana feno tebotebony latsaka endry feno ororony latsaka andry fa apetipetenina ny latsaka amin'iny lalatsika lalovantsika iny ry havana malala aretiretina rehetrarehetra reny latsatatsaka nany arinantsika any daholo reny alleloia reny laingalaingatsika reny latsaka ny daholo reny sotra jesosy de lasa sitrana m-pandehana to de fantatry ny hoe nisy boka sitrana ny aloha any alleloia ny olona mandeha ty arina to de mahita misy zavatra mitsanga ny aloha any fa maniny reny fa tefa miala daholo ny fonina miferin'ny boka alleloia velona ny andriamanitra toriana aminao eto ravana malala andriamanitra manasitrana tsikelikely alleloia mahay manasitrana eo ny eo fa efa mitaky fakatoavana aminao izy de madio eny am-pandehanana ianao de ho hitanao fa isy zavatra tsotsapanao fa ny aloha any ianao mijery voatadidinao ary zany ke tsy marary tsony alleloia arorineny eo ary tsika zany ohatra tsy vovatotra eo fahantrana tsony eo anao fa manao jery todika ary zazany tsy tratra n'le tahotra sy tebotebe ntsony ary zazany lasa manomboka matoky tena alleloia alleloia zany ny andriamanitsika ry havana malala de sitrana de nadio nofo sisa le eny ivelan'ny tanàna nofo sisa le tsy mahazo miaraka amin'izao tontolo zao nofo sisy reny fa nandalo teo mivohatra nisy azy jesosy alleloia raha mandalo eo aminao jesosy amin'ny alan'izao fandara zao fikiro fa adio ianao fikiro jesosy fa hitsangana ianao fikiro jesosy fa ho sitrana ianao alleloia fikiro jesosy fa ho adio ny abokanao alleloia de samy faly alleloia azoko antoka za azoko antoka misy fa tena nisy raha nandalo mpivarotra aloha kefa mahazo mividy efa mahazo nividy nisy nividy zavatra mihitsy anao vidy jus tsika rahalalo aloha fandombe kely am'ty jus ty alleloia sotro faly alleloia fifaliana 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 fa zao ny zavatra mampalahelo teto samy sitrana niny faly ve motsy natao ny natsiaro an' jesosy ve motsy natao soa ihany tsika raha fa tena nanaiky ny tenen'i jesosy
tena velona jesosy tsika maheriny jesosy tsika alleloia zay aloha raha lafa de samiaritsika tahiny tompo hoe maheleza taholy halleloia tena adona tanana kely izy tena ary tsika le boka taloha tsy tena nareo raha tena zao tsika zay zay tena madio za misy mba jere tsara ihany aloha je madio tsika raha halleloia ina projet antsika am'izao arinany abokany ary tonga de andeha anokana société zao aloha voalohany indrindra ikite groupe halleloia ikite groupe na boka tonga de ohatrany tsy teo mikite groupe na boka inona daholo tonga de miditra am'ireny groupe n'olona tsy boky reny am'izay halleloia misy groupe tsy boka am'izay matsy eo Facebook ao tonga de reny nidirana aingakaingana mihitsy atao daholo zay tsy natao rehetra taloha mety mihitsy an'le groupe na olona mpanetsika boky reny mihitsy aza manorina groupe am'izay groupe n'olona madio tsy mandray fa tsy madio ihany azafady samy nandeha tamin'nandeha nisy ny nandeha nivarotra nisy nandeha nanao fety nisy nandeha nanambary nisy nandeha verina eny amin'ny fiarahamonina ka marina nge zany ianao nge hiverina eny amin'ny fiarahamonina ianao nge hiverina ho eny amin'ny fiarahamonina tsy miafinafina eny any raikelatrano zany ntsony ianao halleloia halleloia verina eny amin'ny fiainana ianao tsisy manankanany zany tsisy rahana mandidy an'izany hiverina amin'ny fiarahamonina ianao de manao ny zavatra tsy nataonao taloha ianao tsy misy mipedy anao zany saingy tsy misy tsara indrindra ry havana ohatran'ny miverina eny Andoharano taizany ny ainganao teo amin'ny anao le teny soa ihany afa mifanena tamin'ity lehilahy ty aizy io lehilahy io amin'ny fiainanao aizy izy am'izao fataria nge ry havana rehefa nadiny olona sadin'ny olona zany ny projet nana Pavlovly ny projet ny anao asan'Andriamanitra halleloia ny olona mety zavatra hafa ny sasany aza nge ry havana betsaka zavatra itsy misy olona ary tamin'ny boky io ao anatin'ireo folona reo mbola tsy nadio kory izy fa ny ao anaty eritreriny vao madio eto de reo ny ataoko veloma voalohany izy Jesosy iny ataoko veloma voalohany fa Jesosy tsy sarotiny tamin'izany ho teneniko anao atany tsy mahasarotiny an' Jesosy fa lombavaka izany ry havana malala porofon'Andriamanitra aminao fa misy zany porofon'Andriamanitra aminao fa mahay zavatra izy halleloia na inona ny anatin'ny sain'ny olona za indray aloha manomboka manangasanga ny valombavaka velominareo mivady veloma fandarina andramoka izao veloma zany groupe zany tsy maninona ny tena olana aminay fotsiny Jesosy le ataonao veloma mihitsy ny mety anahirana fa zay moa izy antsanao veloma fa ny olona misy fotoana Jesosy mihitsy ny ataony veloma fa misy anankiray halleloia fandiny fa 10 arina ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy de niverina ka nakalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nekoaka teo tongotry Jesosy ka nisaotra azy Samaritany iny lehilahy zay le tena kanao hoe io lehilahy io tadidiny ny aingana taiza moza iza ny natoy zao ana firifiry amin'ny olona mandray valombavaka ny atsara hoe taiza ny fiainako taloha iza ny natoy zao iza ny natoy zao halleloia no tediaviny iny lehilahy iny rehetra samy nandeha tamin'ny fiainana fa izy tsy nilamina ny sainy tsy rarany kosa raha andeha am'izao akazy izy amin'io mbola tsy tonga tany ampisorona fa lasa izy niverina ny am'le mpisorona be halleloia de le natoy zao ny fiainany lasa izy niverina sady eny am-pandehanana izy nakalazan'Andriamanitra izy fira fiderana be zany tsy misy reare gaga ny olona izy ary madio aho izy ina rinian'izany izy ka menatra olo zany tsony kefa madio aho zao izy samy efa mba madio zao fa aza mivananana tsony fa taloha zay miboka fa zao zay tsy boky halleloia ira fiderana be tena andro ny tompo anio sy ny sisa lasa ho aiza izy tanjona reny ao anatiny za hiverina any amin'i Jesosy aka za tsy maintsy mekoaka eo atongotra iny aka tsy ohatry zao raha tsy iny halleloia ary miverina teo izy de nisaotra ny Jesosy izy ary tena nekoaka teo amin'ny tongony de nisaotra azy saotra Jesosy tena tiako ianao za tsy ohatry zao raha tsy ohatry ratsy ianao hoe tena misaotra gaga Jesosy rehefa nahita ny lahy io niverina de nijery ohatry zao
de nijery lavitra so de mbola misy taraiky any araka ny tenana vavy selina ty hoe folo lahabe zao fa tena folo lahabe zao fa raino ny verina raino ny verina ravana malala jesosy tsy niteny tamin'ireo olo reo hoe mandana maka ny ampisolona de rehefa sitranareo te miverena eto jesosy tsy niteny hoe miverena eto tsy tao anatin'ny baikony jesosy zany jesosy tsy miteny amin'ny olona sitraniny tsy maintsy mivavaka nareo tsy maintsy mitoryteninareo tsy maintsy manao asan'andriamanitra tsy niteny an'izany andriamanitra inona ny tianao ataoko aminao ny mba hairatako raby eo hoy izy ilay Bartimeo jamba hoy jesosy izao hoe afa ampahiratoko ianao jesosy tsy niteny tamin'ireo olo reo jesosy tsy niteny tamin'ireo olo reo tsy niteny tamin'io lehilahy io hoe miverena ianao rehefa sitra de mikofy eo atongotra tsy mila nitenenina zany fa le olona no nahafantatra sy natsapa nefa jesosy nanantena fa reo olo reo de hiverinareo daholo reo folo lahy reo satria zany ny tokony atao zany ny zavatra tokony atao fa ny nampalahelo anankiray ny nafantatra ny tokony atao ray ny nafantatra ny tokony atao ny folo to de sivy to de lasa jesosy efa zatra an'izany tsy omby 5 aza riavana ny fisitranin' jesosy reo ihany ngeny nanenjika an' jesosy avy hoe jesosy zatra an'izany fa tia misy zavatra anankiray ngezabe bebe ny olona mieritreritra hoe fa nadio a de any ianao jesosy fa tia misy zavatra anankiray zay tena adin'ny olona de taingezabe tena adin'ny olona ty zavatra ray ty aizao sisy jesosy ny izy rehetra mo tsy avoadi daholo fa izy folo fa iza ny sivy mo tsy sitany verina ame vonatra n'andriamanitra fa tsy tia olona hafa firenena ty ihany mba io lehilahy io rery ny hafa firenena le rehetrarehetra teo jiosy daholo ny sivy fa ty lehilahy ty samaritana zany samaritana zany de olona tsy manandraraha amin'ny jiosy zany io samaritana io ry havana azony jesosy natao ny teny tamin'io ianao tsy sitranako satria samaritana mila kely anao mikisaka kely fa nasitrana ny sivy a tsy a niara-ny kisakisaka ny tambatambatra tamin'ny jiosy teo io fantary jesosy zao fa samaritana io fantary jesosy zao tsika reto fa gasy tsika tsy jiosy fa nisisisika teo tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny abrahama tamin'ny alalan'ny jesosy de nisisisika teo tsika mba nangataka valim-bavaka zay azony davida sy ny jakoba fa tsy nanairana an'andriamanitra koa zany ny zava-dehibe amin'andriamanitra akatoa ianao sa tsy akatoa hiverina ianao sa tsy hiverina ary ity tsika niverina fa za tena teteny aminao za ty niverina za ry avana malala miverina eo atongotry jesosy zao hitanao mitoryteny zao a fiverenako eo am' jesosy io nideran'andriamanitra eto a 4 taona lasahako no nisitran'andriamanitra ny trosako 4 taona lasa no nisikafan'andriamanitra ny fiainako fa 4 taona ty arina ty mbola miverina eto a zao hitanao zao halleloia fa za ty teny aminao androany isika rehetrarehetra reo isan'ny anankiray tamin'ireo anankiray am'ireo sivila aiza daholo ny sitrana na de eto amin'ny fandaratsika eto fotsiny a aiza daholo rehefa sitrana eninao nge ny olona anjery vavolombelona teto aiza daholo fa zao rehefa ianao nisan'ny anankiray tamin'le miverina de misoran'andriamanitra ianao tsisy niteny taminao ianao tsy maintsy mivavaka mitoryteny eto ianao raha sitrana amin'ny aretina fa ianao no natsapa tena za mahalosoan'andriamanitra de ataovy fa akasitran'andriamanitra fa ty ny tena zavatra ngezabe zay adinon'le sivilana andeha le sivila lasa tany a nadio fotsiny abokany fa ity lehilahy ty rehefa niverina adiny fa sivy vola roa izy mandehana mitsangana mandehana ny finonao nefa nahavonjy anao ity lehilahy ty ry havana io niverina io sady nadio no vovonjy sady nadio no tonga ny an-danitra sady nadio no ampiasain'andriamanitra sady nadio no tahin'andriamanitra za andro any teteny aminao aza malaiky mialy zany hoe fa nadio de tsy te fa miverena fa mbola misy foana ho anao eo mbola misy valosoanao ary lanitra mihitsy ny azony ty lehilahy ty satria aorinan'ny ifononana nana ny iverenany teo io ny tena jesosy amin'ny hoe voavonjy ianao voavonjy zany nge de voavonjy tokoa e ho any an-danitra e maherezy ianao ho tahin'andriamanitra ianao raha nadio ianao ka nisitran'andriamanitra mety izy ianao ohatran'ny reo ankizy reo nge reo mpitoryteny sy sisa amin'ny grouptsika sy mpandray anjary reo nge olona nahita fahasoavana daholo reo ary niveriny reo tsy reo ihany nefa nahita fahasoavana teto tsy reo ihany zany teneko anao zay tamin'izany fivadikanana 3 andro zany raha ianao mbola ho avy fotoana jerevany amin'ny pazitsika any
any amin'ny tsy haiko raha misy matadidiny datiny reny 2018 na 2019 de jereo misy an'ilay fijona vavolombelona ihany reny izy tapatsinay be anao fandalinay zany misy resaka volombola zay de mba ino hoe fijona vavolombelona ny olona rehetra tao tamina de hitanao hoe nadio sa tsy nadio reny olona reny izy zao am'izao fotoana zao le izy tsy olana eto tsy hoe tsy maintsy misoratra anarany anao de any fa nisy anankiray niverina de isorana an'Andriamanitra tompony omba antsika tsirairay avy de mino fanahery ianao ka izao ozy anabavy Selinato hoe zava-dehibe ny fakasitrahana tena zavatra angeza be ny fakasitrahana eo anaty an'Andriamanitra biby tokoa rangery avy nometsika sakafo tsy manadio an'izay ny biby menao sakafo mandritra ny herinandro zany any nalika taloha fa ny alikako ry havana za mpikarakara fa sary-piaro amiko na olona mitakisikisiny ao fotsiny de daviny kakerina satria de daviny fa maninina na misangisangy amiko de daviny kakerina sary-piaro amiko inona nomeko an'io alika io tsy nomeko ninina io raha marary io mbola ny dokotera ny veterinera nanasitrana io fa sakafo fotsiny angeny nomeko an'io ale belony anarany coton de tuléar kely zay sakafo ihany nomeko an'io fa na marary izy veterinera za tsy nanasitra anazy tsy nanome vola azy tsy nanao ninina fa sakafo fotsiny fa tsy adinony ary sary-piaro tamiko izy fa ny atsika indraindray Jesosy mamelona antsika mandritra ny 5 taona anatin'ny ray andro ny anatin'ny lotsika azy fa mino afatsianao zany de samy hitahin'Andriamanitra lavalava amin'ny fotoana antsika anao zany nafinaritra be nanazava ny tantara io zao antsika nanabavy Selina fa mety izy anao ho isan'ny anankiray amin'ireo boka folo lahy de miverena fa tsy ny abokanao ihany ny adio fa ny lanitra ho sokafanao anao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany haleloia amen ndeto atsika tira mampinaritra be tena za Jesosy anandratra anao tena zay vitanao rehetra efa ampisorako anao tsy haiko ianao madio ny ampandehanana io mety efa madio tanteraka ianao na mety mbola vao manomboka fa ianao mety izy teny takany ity hoe zay rehetra vitanao Jesosy de efa manetsika anahy hira hisaotra anao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany haleloia amen ndao ary mahereza isika tsirairay avy haleloia eo anaty ho voninahitran'Andriamanitra ndao ary anandratra anao a Jesosy haleloia rehetra iarahira hoe anandratra anao a tompo fa nampiderana fotsiny zao le avanao malala zay vitanao rehetra rehefa ampy ampetsika ny foko ka tonga andeha iverana
Tapaka ny connexion antsika. Raha tsika vavaka avy hatrany zany a, raha tsika vavaka avy hatrany zany iry zany a, fa somary tapaka ny hirantsika. Dia loatsika raha hiteny hoe Jesosy a, tena zany mihitsy Jesosy a, tena hoe hanandratra anao zay a. Tamin'izay rehetra efa vitanao Jesosy a, dia hanomezana voninahitra anao. Inona efa voarainao androany? Inona efa voarainao tamin'Andriamanitra? Inona efa zavatra hitanao niova teo amin'ny fiainanao? Za dia teny aminao androany fa andosika hiara-tsiaro ry havana malala fa efa nenadio any am-pandehanana isika. Halleloia. Andosika hiara-tsiaro fa efa madio any am-pandehanana isika. Ary za miteny anao fa io tsy mijanona io. Tsy mijanona io ry havana malala. Fa Andriamanitra tena aniteraka an'io hatramin'ny farany. Tsy avelany raha tsy sady madio ianao ny vovonjy. Halleloia. Antsika hisaotra azy. Dia androany tena feno fisaorana anatinao any. Dia tena hoe Tompo, za Jesosy tena matoky ahy. Fa efa mahay madio amin'izao fotoana izao. Dia mety izy ianao hiteny mihitsy hoe Jesosy a, za androany Jesosy tsy manaiky ahy Jesosy a. Tsy manaiky ahy raha tsy tonga eo an-tongotrao ahy Jesosy a. Tonga eo an-tongotrao ahy. Halleloia. Dia amin'ny voninahitra anao aho. Hisaotra anao aho. Dia atsiaro ny zavatra izay nataonao. Halleloia. Atsiaro ny zava-tsoa izay niraisiko taminao. Izavy izy ny afaka atsiaro eto androany hoe Jesosy a, ny zavatra izay nataonao. Samy hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Inona Jesosy ny zavatra izay efa nataonao tao amin'ny fiainako? Inona avy ny efa niraisinao? Fa za dia teny aminao fa tadidio fa nandray ianao fa tsy nandray. Dia me voninahitra Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity, ary misaotra anao ny amin'izany teninao zany Jesosy. Matoky ahy Jesosy fa ianao nametraka izany teny izany tato am-bavandray. Ary matoky ahy Jesosy fa izay tsirairay avy reto Jesosy a, dia samy novanginao tanatin'izany teny izany. Indreto misy anankiray tamin'ireo folo lahy maro tonga miverina eto aminao eto Jesosy a, ame voninahitra anao, hisaotra anao, hidera anao, hikohaka eto anatrehanao, hisaotra anao. Halleloia. Hisaotra anao satria raha tsy nifanena taminao zay Jesosy dia tsy ohatr'izao. Raha tsy nifanena taminao zay Jesosy tsy tahaka izao ny fiainanay, fa ianao ny teo aminay. Voninahitra ny eo anao. Tehirizo izay ho isan'ireo boka folo lahy, anankiray amin'ireo folo lahy, tahaka n'ity Samaritana ity, izay tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany akory, nefa dia nomenao fahasoavana ary dia nadio tamin'ny abokana. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao. Ary tsy ho adinonay tahaka n'ity Samaritana ity Jesosy, tsy ho adinonay mandrakizay ny zavatra izay nataonao. Fa izay dia amin'ny voninahitra anao foana eto mandra-piavinao Jesosy. Voninahitra ny eo anao. Fa io ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Atsiaro fa boky izay no nodiovinao. Boky avokoa izay rehetra no nodiovinao Jesosy. Ary fotoana izao ankasitrahanay ianao. Fotoana izao anehoanay fa indreto izay miverina eto Jesosy. Indreto izay miverina. Ary tsy handeha lavitra izay fa eo an-tongotrao ihany, eo ny mahatsara anay. Misaotra Jesosy. Ka io ny tsirairay avy. Raha misy mbola anatin'ny abokana amin'izao fotoana izao Jesosy dia anehoany voninahitra ao. Sitrano, diovy. Fa irao ny fanainao masina ahatonga anay hiverina eo aminao Jesosy, hitoetra eo aminao, ka izay ho voadio ny abokanay, ho sitrana ny aretinay, ho afaka nitrosanay, fa izay koa any an-danitra. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Ny devoly sy Satana dia fatro amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia literaray tamin'izay voatory teto tamin'ity androany ity. Makasitraka ry Tompo Andriamanitra eo. Halleloia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Dia ndao ampandrotsika ny vavatsika Erika avy eto Frantsa hivavaka ho an'ny firenena. Tainy Tompo anavavy Erika. Tainy Tompo Pastera, dia tainy Tompo tsika tsirairay avy izay izay tratranto amin'ity arivo ity.
Iara hivavaka sika. Jesosy malalo misaotra anao izay fa mbola menao izao fotoana amin'izao indray ahafahana mihaino ny teninao Jesosy. Misaotra no fitantananao anay tsirairay avy tany amin'ny toerana misy anay tsirairay avy satria raha tsy teo ny fanatrianao, raha tsy teo ny fitantananao tompo malalo dia tsy afaka nihaino an'izany hafatrao izany indray izay. Tonga teto ianao Jesosy tena hoe niteny taminay tsirairay avy mba ny hitodianay aminao satria ianao ilay Andriamanitra feno, ianao ilay Andriamanitra feno fahatsarana Jesosy. Efa samy tao anatin'ny fahabokana izay tsirairay avy reto Jesosy no indro ny diovinao iny no sitranonao ary teto amin'izao fandaharana izao Jesosy no nahalalànay anao, soa ihany Jesosy fa nampahafantarinao anao izay tamin'ity fandaharana ity. Dia mankasitraka Jesosy fa izany ny hanomezanay dera sy voninahitra ny anaranao Jesosy, izany ny atorahana eo amin'ny tongotrao Jesosy satria ianao efa nanao zava-mahagaga tao anatin'ny fiainanay tsirairay avy reto Jesosy, efa nandray fitahiana sy fahasoavana taminao izay tsirairay avy reto Jesosy. Dia ny angatahako Jesosy dia mba hitoetra tao am-ponay izany teny izany mba tsy voahongotry ny satanana ny voromahery Jesosy, fa mba tena hitoetra tao am-ponay mba hahaizanay misaotra sy manome voninahitra ny anaranao, hahaizanay mihatoraka sy miverina aminao Jesosy malala. Indraindray izay Jesosy variana amin'ny valim-bavaka izay omenao anay, indraindray izay variana amin'ny fanasitrananao fa tsy mahay misaotra anao. Ampianaro izay Jesosy hisaotra anao mandrakariva. Dia ireo mbola mety mbola ao anatin'ny fahabokana Jesosy, enona ny tenanay tsirairay avy reto Jesosy, dia sitrano izany fahabokana izany Jesosy mba hahafahanay miatoraka aminao, hahafahanay mankatoa anao sy manome voninahitra ny anaranao indray Jesosy. Dia ankehitriny Jesosy mitondra mavaka indray izay amin'ny firenenay. Tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa maro ny fahabokana amin'ny firenenay io Jesosy. Vangiony Jesosy, vangiony tsirairay avy izay mandalo ambany fahabokana izany. Ao ny manana aretina Jesosy, sitrano izy ireny, mandalova amin'ny toerana misy an'izy ireny tsirairay avy ianao mba hakasika ny aretin'izy ireny, hakasika ny olon'izy ireny, ny adin'izy ireny Jesosy. Eo ihany koa Jesosy ny mandalo adiny tokantrano izay tsisy miafina aminao any Madagasikara, fa tena maro ny tokantrano ao anatin'ny ady, ao fahaseranana ao anatin'ny olona maro samihafa dia vangio izy ireny Jesosy. Aoka tena andalo ao am-pon'izy ireny ianao Jesosy ka ny fanainao masina hikasika azy ireny, hanova amin'ny fiainan'izy ireny, hanasitrana azy ireny ka ataovy tena mankatoa anao ihany koa Jesosy ao firenenay. Ataovy tena mahay mankasitraka anao sy misaotra anao isan'andro isan'andro satria ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra mpanafaka, mpamonjy Jesosy. Vangio ihany koa Jesosy ireo any am-ponja tsy diso anjara aminao izy ireny Jesosy satria ianao tsy mifidy, tsy tonga ho an'ny olo-marina ianao fa ho an'ny mpanota izay mibebaka. Dia aoka Jesosy mba tena anjaka ao izany fitiavanao izany, aoka Jesosy mba tena hitoetra ao izany herinao izany Jesosy ary ny famindrampinao resaka amin'ny tsirairay avy, ambaratonga tsirairay avy, na hatramin'ny madinika na hatramin'ny olambony Jesosy dia ho voakasika ao. Dia matoky sy mino Jesosy fa izay rehetra narehan'izany teny izany dia handray tokoa ka hisaotra anao. Dia raha hisaraka eto izay Jesosy, izay no misaraka eto fa ianao kosa Jesosy ao ka hanatrika feno amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Raha toy izay dia ianao amin'ny torimaso mamena indray ahafahanay miatrika ny tontolo andronay rapita Jesosy, dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy ny fiainanay izay rehetra momba anay Jesosy. Tena anaiky izay Jesosy no diovinao dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Aleloia. Misaotra betsaka ny anabavy Erika tsika tanatin'izany vavaka amin'ny firenena izany dia za koa misaotra anao niaraka taminay teto androany. Tapitreto ny fandalantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo Akiradio. Misy toetely isaky ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina mandeha ao izao fandalantsika izao raha sendra tara ianao vao naheno androany dia afaka mbola manaraka an'izao anatin'ny radio ianao Akiradio raha pitso. Amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina koa ny ariva manontolo dia misy toetely isaky ny adiny telo foana tsika maheno toroteny eto dia ao anatin'izany ny hira rapila zany tsara be dia be izay alahatra mampiononaka dia mahiresitsika rehetra samita hin'Andriamanitra. Dia mbola manentana antsika foana amin'ny fanampitsika ny sahirana ny Madagasikara ao anatin'ny grouptsika Gamaliela fa hanao etsika indray tsika tsy ho ela hanoanantsika ny sahirana ny Madagasikara. Efa mpikarakarana mpiketriketrehana an'izany moa ny groupe eto amin'ny groupe Gamaliela. Dia misy voatsirambony tananao dia raisina tanandroa tsy ho an'ny fandarana eto fa ho an'ny sahirana izay toanantsika ny Madagasikara. Samita hin'Andriamanitra.
raha mbola sy tonga ny amin'Andriamanitra Jesosy dia reto ndraitsika raha-pitso dia mahery izy daholo faly-piaina araka tamin'ny loteto androany aminao fa nahery ianao voninahitra dia veritsika ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia amen raha-pitso indray